pejy hafa tanteraka kosa naneho ny heviny androany Italia General Ministerany serasera sy ny fampahalalam-baovao taorian'ny fanakianana maro samihafa momba ny fifidianan'ireo mpikambana ao amin'ny olafitry ny mpanao gazety sy ny fizaran'ireo karatry ny mpanao gazety Matianina. Taorian'ny fanambarana fa hitory ny fitsarana amin'ny fivondrona be ny mpanao gazety sy miankina ary angataka fanafonana ny didy manindry ireo mpikambana ao amin'ny fomera misahana amin'ny fifidianana eo anivon'ny olafitry ny mpanao gazety dia ny antso amin'ny firaisakina Andriamatoa Guy Laurent Manakamonjy Tale General Ministerany serasera sy ny fampahalalam-baovao. Raha ny fantatra dia efa nioatra ny dady tokony hametrahana fitoriana ity didy ity. Voalaza ny lalàna fa 3 volana aorian'ny famoahana ny didy no azo toriana eny anivon'ny fitsarana miady amin'ny fanjakana. Noho izany dia tsy afaka manao izany fangatahana izany intsony mitory satria ny volana Jolay 2024 no mivoaka ity didy nataon'ny ministerany serasera ity. Noho izany dia afaka manohy ny asany ara-dalàna amin'ny vomera misahana amin'ny fifidianana raha fanazavana nentin'Andriamatoa Guy Laurent Manakamonjy. Noho izany dia miantso amin'ny firaisakina mpanao gazety ahafahan'ny roso amin'ny fananganana ny olafitra ity Tale General Ministerany serasera ity. Eo amin'ny lafiny fizarana ny karatra amin'ny mpanao gazety kosa dia nanamafy ity tompona andraikitra ambony ity fa mahaleo tena tanteraka ny vaomerany karakara izany fizarana ny karatra izany. Nambarany fa tokony hitondra proof ireo olona milaza fa nisy sokajin'olon-kafa afaka nahazo izany karatra mpanao gazety izany. Le liste ary momba le liste électorale indray ny zavatra mba tiako tenena fotsiny hoe aoka mba ho ajaina ireo olon-dehibe izay namolavolany ireny liste reny satria misy olon-dehibe tao manana maizy azy anatin'ity sehatry ny serasera ity izay membre ny commission d'attribution de carte ka ny fitsikerana ny fanaovana tsimotsinona le liste électorale dia fanaovana tsimotsinona ny asa nataon'ireny olona reny ka aoka tsika mba hifanaja anatin'ny sehatry ity fa atao hoe misy olona mpamafatrano misy olona chauffeur maninona raha avoaka sa liste zany mba ho jerena izy no razainareo fa mpamafatrano sy chauffeur. Ny fahen'ny volana desambra ao avizao tapaka fanantanterahana fifidianana fiodinana faharoa ho filohan'ny olafitry ny mpanao gazety. Ny kandida roa Gérard Rakotonirina sy Hervé Rakoto zanany no hifanandrina amin'izany fiodinana faharoa izany.